Mianatra eo an-tongotr'ao. Fifaliana ho andray mamangy ny tokantranontsika amin'izao sabata maraina izao. Manahoana daholo ny ankizy, manahoana ny zazakely. Salama tsara ve nareo? Andao sika riaraka hisaotra an'Andriamanitra satria nomeny fitahiana vaovao indray isika. Dia akambana ny tanana, dia ahondrika foana ny loha, kipy tsara ny maso fa hiaraka hivavaka isika. Andriamanitra rainay fifaliana ho anay ny miantso sy mideranao, mivavaka amin'izao maraina ny sabata izao. Misaotra noho ny sabata fitsaharana izay menao anay na dia mbola zazakely azy zahay. Misaotra fa vonona ny aino anay ianao. Dia zahay koa Jesosy vonona ny aino anao fa omeo fahendreny zahay. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Fahagagana anankiray ianarantsika indray rankizy amin'ity anio ity dia mitondra ny lohateny hoe mandeha eny ambony rano. Efa nanao an'izany ve ianareo? Mino aho fa mbola tsy misy mahay an'izany hoe mandeha eny ambony rano izany. Mitsangana no haitsika. Raha tsy lalina ilay rano dia mahay mitsangana ao anaty rano isika. Fa ny mandeha eny ambony rano mbola tsy haitsika izany. Ny teny natao tadidy dia ao amin'ny Salamy faha-9:7. Salamy faha-9:7. Dia ataoko aloha ilay izy fa eno tsara nge. Amin'ny andro atahorako no hitokiako anao. Henonareo tsara ve izy teo? Amin'ny andro atahorako no hitokiako anao. Andao averintsika e. Amin'ny andro atahorako no hitokiako anao. Eny ary, hainareo ilay tsy anjery teo? Zao ndre mandeha izay rehefa reraka avy nitory-teny na mpianatra ny olona indray Jesosy dia nisaraka ry zareo. Tsy niaraka tamin'ny mpianatra izy ny mpianany nandeha nitaingina sambo kely. Fa Jesosy indray tamin'io tsy niaraka tamin-ry zareo. Teny fanao veloma ry zareo. Lasa mpianatra nandeha teny ambonin'ny sambo kely. Dia rehefa teny ambony sambo teny indray izy dia nahita zavatra hafa indray izy rankizy. Nahita zavatra hafa indray izy. Efa nanomboka nihetsiketsiky indray ny sambo. Dia natahotra indray reto mpianatra reto. Fa izao fantar'i Jesosy hoe matahotra ireo mpianatra ireo. Dia tonga tany amin'ny zareo Jesosy. Teny ambony rano io Tsy tao anatin'ilay lakana kely tsy tao anatin'ilay sambo Jesosy. Satria tsy niaraka ry zareo. Dia fantatra Jesosy fa matahotra indray ireo mpianatra ireo. Dia tonga tany ambonin'ny ranomasina tamin'ny toerana izay nalehan'ireto mpianatra reto Jesosy. Nitsangana teo ambony rano rankizy Jesosy. Nitsangana teo ambony rano Jesosy. Dia hitan'ny mpianatra izy gaga ry zareo. Dia hoy Jesosy taminy hoe aza matahotra izaho ihany. Izaho ihany ity hoy Jesosy fa aza matahotra. Dia faly be Petera. Dia hoy izy hoe Jesosy afaka makany aminao ve izaho? Eny hoy Jesosy. Dia nidina avy ao anaty sambo rankizy Petera. Dia nandeha teo ambony rano koa izy. Nandeha teo ambony rano Petera. Tsy niletika izy Fa rehefa nijery an'i Jesosy izy dia tsy niletika. Satria nijery an'i Jesosy foana izy. Rehefa nampidiny ny masony nijery an'ilay rano dia nijery an'ilay namany tonga dia niletika izy rankizy. Tena miantso vonjy izy. Jesosy vonjeo Jesosy Dia novonjen'i Jesosy izy. Natsotra an'i Jesosy ny tanany dia noraisin'i Jesosy izy. Nandeha teo ambony rano koa Petera. Nandeha teo ambony rano Petera dia tsy niletika. Fa rehefa tsy nijery an'i Jesosy izy dia niletika. Dia noraisin'i Jesosy izy natolotry Jesosy azy ny tanany. Dia nisotony Jesosy izy dia tsy niletika intsony.
gaga daholo ny mpianatra nahita ny zavatra niseho. I Petera koa gaga hoe tsy niletika izy. Nanao fahagagana indray rakizy Jesosy. Fahagagana faha-efatra nataon'i Jesosy ange izany. Nandeha teo ambony rano i Petera, dia Jesosy koa nandeha teo ambony rano, dia tsy niletika zareo. Noentin'i Petera, noentin'i Jesosy. Manana fahagagana be dia be i Jesosy tsika io rakizy. Fa ninona toe-javatra miseho, rehefa makeo amin'i Jesosy tsika dia afaka mamonjy antsika izy. Andao indray nge isika hiaraka hivavaka hisaotra azy, dia akambana indray ny tanana, ahondrika ny loha, akipy tsara ny maso. Jesosy faly be indray izay fa nomenao fahalalana izay androany. Dia nisy fahagagana faha-efatra nataonao indray, na handeha teny ambony rano ianao dia afaka nandeha teny ambony rano koa Petera. Zavatra sarotra be nge izany, nefa hainao. Dia mino izay fa na misy zavatra sarotra be koa eo amin'ny fiainanay, na dia zazakely azy izahay, dia hainao manampy anay, manavitra anay. Dia misaotra Jesosy fa amin'ny anaranao no hanaovanay ny vavaka. Amen. Dia mametraka ny veloma indray izany izao amin'ny hery indray isika hijery fahagagana hafa izay nataon'i Jesosy. Veloma daholo, fampikopako tanana indray veloma daholo. Manahoana daholo ianareo rakizy namako, faly ve ianareo tratry ity sabata mahafinaritra ity? Izaho koa dia faly mandrakariva tafaraka aminareo. Hiaraka eto isika miarina ny lohahevitra faha-9. Izany lohahevitra izany dia mitondra ny lohateny hoe Josefa avy tao am-ponja tonga tao an-dapa. Ahoana tsara hoe Josefa avy tao am-ponja tonga tao an-dapa. Manana andalan-teny natao fitadidy isika. Izany dia hitantsika ao amin'ny Jesosy 4:30. Jesosy 4:30 manao hoe Jehova Andriamanitra mamindra fo sy mianatra, mahari-po sady be famindram-po sy fahamarinana. Jehova Andriamanitra mamindra fo sy mianatra, mahari-po sady be famindram-po sy fahamarinana. Jesosy 4:30. Eny tokoa rakizy, izany tokoa nge toetran'ilay Andriamanitra tompontsika io tsapanao ve izany? Tsapako izany. Ary mino aho fa tsapantsika izany na dia mbola kely ary itsika. Ny tantarantsika dia ny tantaran'i Josefa hatrany. Taiza moa ny hafaran'i Josefa tamin'ny tantarantsika tamin'ny lasa? Nalefa na hakany an-tranomaizina tokoa rakizy i Josefa. Ratsy ve ny any an-tranomaizina sa tsara? Ratsy rakizy ny any. Saingy izao na dia tao an-tranomaizina ary Josefa dia mbola nanohy ny fitokisany an'Andriamanitra mandrakariva. Niezaka mandrakariva rakizy Josefa, na aneho ny toetra tsarany, na aneho fitiavana, na zoto ny asa, na aneho fahalemem-panahy, ny tsikitsiky mandrakariva, na dia mafy aza ny fiainana tany amin'izany fonja izany. Rehefa hitany mpiambina ny fonja ny toetra tsara nananan'i Josefa dia izao no tendreny inge rakizy Josefa ho mpikarakara ireo voafonja namany. Ary tao anatin'izany andraikitra izay nanendrenan'i Josefa izany dia faly Josefa, dia naneho ny tsara indrindra izay azony natao tamin'ireto olona voafonja niaraka tamin'ireto. Ka lasa mpitarika amin'ny fonja izany mpikarakara ireo gadra namany izany i Josefa ankehitriny. Rehefa nandeha ny fotoana dia nisy namany izay voafonja niaraka taminy anankiroa. Izy ireto rakizy dia olona samy mpiasa tao amin'ny lapan'ny Farao daholo. Ny iray mpitondra kapoakan'ny Farao, ny anankiray kosa mpanao mofo izay ho an'ny Farao. Voagadra izy ireo ary samy nalahelo hafahafa izany ny endrik'izy ireo tamin'ity maraina ity.
Satria nahoana ozy izy ianao? Satria nanofy ry zareo rakizy. Nanofy ary hafahafa le nofy. Ary rehefa nanontany azy Josefa, satria Josefa tia namana, dia nanontany hoe fa nahoana nareo no ohatrany malahelohelo izany, fa misy inona? Dia nitantarainy rakizy tamin'i Josefa hoe za nanofy hafahafa. Dia ozy koa le ray hoe za koa nanofy hafahafa. Dia nitantarainy tamin'i Josefa ilay nofy. Dia ozy izy Josefa hoe Andriamanitra dia afaka mampafantatra nofy. Dia nangatahany Josefa tamin'Andriamanitra rakizy ny hevitry ny nofin'izy ireo, dia nambarany Josefa tamin'izy ireo. Taty aoriana tokoa dia samy mivaly arak'ilay nofy ny zavatra azon'izy ireo. Ka ilay mpanao mofo dia nitapahana ange ny lohany, dia maty izany izy. Fa ilay mpitondra kapoakan'ny mpanjaka kosa dia niverina teo amin'ny seza izay nitoerany, izany hoe teo amin'ny Andriamanitra izay nomeny mpanjaka azy. Tamin'izay fotoana izay moa Josefa dia niteny taminy hoe ianao rehefa tanteraka ny nofy ka tafaverina eo amin'ny mpanjaka ianao dia mba tsarovy saingy izao rakizy tsy nahatsiaro mihitsy, tsy tsaroany mihitsy i Josefa, fa dia nanao ny andraikiny amin'ny maha mpitondra kapoaka amin'ny mpanjaka azy ihany izy. Izany hoe ny Pharaon izany. Dia rehefa nandeha ny fotoana nefa dia nanofy indray ny Farao. Sahirantsaina ange rakizy ny Farao satria hafahafa ihany tia nofy ny Farao ity. Ka raha nanofy izy dia ozy izy hoe tonga maraina dia nampanantsoina atsovy daholo ny olon-kendry rehetra eto Egypta. Fa tena hafahafa mihitsy izay nofiko izay ary tena mila fantatry ny hevitry ny nofy. Rehefa nitantaraina tamin'ireo olon-kendry rehetra, ny mpiskidy, be da be ny olon-kendry, mety manam-pahaizana teo Egypta, malala zavatra natsoina, fa tsisy nafantatra le tian'ilay nofy nampitaina. Teo rakizy ilay mpitondra kapoaka vao nahatsiaro, Pharaon misy lehilahy anankiray any am-ponjany, Josefa no anarany. Izy io angery Farao no nampafantatra ny hevitry ny nofiko raha sahirantsaina mafy izay dia nitantarainay azy ny nofy dia fantany. Ay ve ozy izy ny Farao atsovy aingana mankaty izany Josefa izany. Dia nandefa hafatra nakany amponja ny Farao mba hapaka ny Josefa. Kinga dia kinga ny mpiambina ny fonja nikarakara ny Josefa, nanapaka n'ilay volo lava sy ny volom-bava lava, nampandro azy, nanolo ny akanjony, satria iseho eo anatrehan'ny Farao i Josefa ankehitriny. Rehefa niseho teo anatrehany ary Josefa dia nambarany Josefa azy ange, satria nivavaka izany Josefa. Dia ozy izy Josefa mantsy azy hoe zaho ozy izy tsy mahafantatra nofy ry Farao fa le Andriamanitra ao ambony ao dia afaka mampafantatra ny nofy. Dia naseho rehefa nivavaka i Josefa dia nambaran'Andriamanitra azy ny nofin'ny Farao. Dia nitantarainy hoe ianao ry Farao dia nanofy, ary nofy anankiroa samihafa moa izany ilay nofin'ny Farao. Dia ozy izy Josefa hoe io nofy anankiroa io dia iray ihany ny hevitra io ry Farao. Ilay nofinao voalohany hoe nisy omby anankifito izay tena ngeza, matavy anankifito, dia avy eo nisy indray omby mahikely anankifito. Dia nihinana n'ilay nofy omby ngeza be dia mitovy ihany amin'ilay salohim-bary vokatra be anankifito sy ilay salohim-bary kely izay tena kely tsisy nilana azy nefa dia nitelina an'ilay salohim-bary lehibe. Dia izy nidikan'izany ozy izy dia isy 7 taona zina, izany hoe hamokatra be mihitsy eto amin'ny tany Egypta. Tena hamokatra. Ary rehefa tapitra ny 7 taona zina dia ho avy indray ny
taona mosarena, izany hoe tsisy sakafo tsony mihitsy eto. Izany no hevitry ny nofinao, ka manentana anao zany sisy Josefy mantsy amin'ny farao mba hifidy olona anankiray ahitantana, ka mba hahatonga ny firenena hanana sakafo ao anatin'ny fito taona mosarena. Tsy nieritreritra mihitsy angerak'izy Josefy hoe izy no tendreny eo saingy izao Oasis ny farao hoe moa mahita olona endry tahaka anao va, ianao no tendreko ho amin'izany toerana izany. Nafinaritra ny hafaran'ny tantaran'i Josefy fa i Josefy ilay tany am-ponja nijoro mahatoky niaraka tamin'i Jesosy ankehitriny dia nitendreny farao ho mpiara-miasa aminy ndraiky izy hitantana ny fanjakana mba hahafahan'ny firenena sy ny vahoaka rehetra eo amin'ny fitondrany hanana sakafo ao aorianany fito taona ziana izay isy fito taona mosarena. Mahafinaritra tokoa rankizy ny Andriamanitra ivavahantsika io. Ninninona olana aza miala amin'Andriamanitra ny ankizy kely, tadidio fa manomana fahombiazana ho asianao Andriamanitra. Ka irin'i Jesosy itsika ho tahaka ny Josefy handray fitahiana hiakatra ambony hatrany satria manana an' Jesosy ilay tompo sy mpamonjy antsika. Dia izay indray ny fiarahantsika androany mametraka amin'ny veloma mandram-piona ho amin'ny manaraka indray. Veloma daholo. Ampifaliana indray no hiarabana anareo tanora 9 ka hatramin'ny 12 taona. Nanana loha hevitra anankiray indray isika, dia loha hevitra faha-9 izay namena ny anarantsika nandritry ny herinandro, ary androany dia hamitina ny izay ny anarantsika nandritry ny herinandro isika. Vonina eny ary andao ary aloha averintsika ilay lohateny dia ilay toko sy andininy izay natao naverimberina ho fitadidy nandritry ny herinandro. Ilay toko sy andininy dia ao amin'ny asan'ny apôstôly toko fa 20 andininy fa 420. Fa ndeha ho averina aloha ny lohateny. Tadidy ve ilay izy? Vavolombelona lehibe. Vavolombelona lehibe, izay ilay lohateny. Ny teny soratra masina izay naverimberintsika dia averiko indray mandeha fa tao amin'ny asan'ny apôstôly toko fa 20 dia ny andininy fa 420. Andeha ho averintsika indray mandeha izany izy androany. Nefa tsy ataoko zavatra akory ny aiko. Mba havita ny alehako dia ny fanompona izay noraisiko tamin'i Jesosy Tompo hanambara ny filazantsara ny fahasoavan'Andriamanitra. Ahoana hozy izy Paoly? Nefa tsy ataoko zavatra akory ny aiko. Ary izay indrindra no namitina ny zavatra niainan'ny Paoly tao anatin'ny tantara izay narahantsika. Tantaran'ny Paoly hatrany no narahantsika nandritry ny herinandro ny anarantsika, ary nojerentsika ireo dia rehetra izay nandehanany. Tao anatin'ny fifaran'ny dia misionera izay nataony zany i Paoly tamin'ity. Tonga tao Jerosalema izy ary fety ny andro tamin'izay fotoan'izay. Rehefa tonga tao i Paoly dia hitantsika fa niaina toe-javatra tena sarotra izy, satria niahiahy be ny momba azy ireo jiosy tao Jerosalema. Raha tadidinareo dia naninona moa i Paoly tamin'izy mbola Saoly? Nanenjika, namono ireo mpanaradian'i Jesosy. Ankehitriny kosa dia niovy izy, ary rehefa niovy izy dia nanomboka nitory ny filazantsara nitety eraky ny tanàna, eraky ny firenena samihafa momba ny fitiavan'i Jesosy sy ny famindram-po izay nananan'i Jesosy sy izay nataon'i Jesosy taminy. Rehefa tonga tao izy dia mbola niahiahy ny aminy ireto jiosy ireto. Nieritreritra izy fa mbola ilay lehilahy ratsy fanahy i Paoly. Rehefa notantarain'i Paoly an'izy ireo nefany ny toe-javatra niainany tany anatin'ireny dia misionera reny, ary nitondra an'ireo voandalana sy fanampiana na ataontsika hoe fanatitra nalefan'ireny mpanaradian'i Kristy tany amin'ny faritra samihafa ireny, nampitondra ny an'i Paoly
tonga tao Jerosalema mba hanampiana an'ireo kristianina tao Jerosalema mba hanaovana ny asa. Dia gaga izy ireo ary faly fa tena marina fa notahian'Andriamanitra marina tokoa i Paoly. Tsy nijanona hatreo anefany fa nisy ihany ireo jiosy izay nanakorotana ary nanao antso avo mihitsy hoe io lehilahy ratsy fanahy manakorotana, manohatra ny fivavahana, manohatra ny tempoly ary mandoto ny tempoly. Tany amin'ny rehetra izay nalehany dia nolotoiny daholo ny tempoly, nasiany jentilisa tao anatiny. Tezitra indray vahoaka. Na dia efa saika nino ny fitantaran'ny Paoly ary izy ireo, dia tezitra indray noho ny toetra ratsy naseho an'ireto jiosy sasatsasany izay te handrava ny filazantsara. Lanjary nisy korotana tao amin'ny tanàna tao Jerosalema, dia nanjary rofina nentina ny gadraina, efa saika ho vonoina mihitsy ary i Paoly. Nampiasain'i Paoly ny teny Grika, nampiasainy ihany koa ny teny Arameanina rehefa niresaka tamin'ireto vahoaka ireto izy, ary nijoro vavolombelona ny amin'ny fitantanan'Andriamanitra teo amin'ny fiainana izy. Nijoro vavolombelona ny tamin'ny nandrovany Jesosy azy izy, ary nijoro vavolombelona ny fahasoavana lehibe izay nataon'i Jesosy taminy. Na dia mbola nitoy ihany ary ny fanenjehana rehefa nitantara ny itiavan'Andriamanitra ny jentilisa i Paoly, dia lasa nogadraina izy. Rehefa tsy tian'ireto jiosy reto mihitsy izany izany hoe ny jentilisa lasa mpanaradian'i Jesosy izany na lasa mpivavaka, satria zareo dia tsy tia ny jentilisa mihitsy. Isika izao nefany noho ny asan'i Paoly dia tafiditra tao anatin'ilay nandray ny fahasoavana ihany koa. Lesona izay noraisintsika nandritry ny herinandro iny dia izao: tian'Andriamanitra raha hijoro vavolombelona ihany koa isika ny amin'ny fitiavan'Andriamanitra sy ny nanovany atsika ary nahatonga atsika ho mpanaradian'i Jesosy. Tiany tahaka ny Paoly mba hizara ny fahasoavana izay noraisintsika tamin'i Jesosy amin'ny hafa ihany koa isika. Ny lohahevitra izay nianarantsika izany dia nanampy atsika ahafantatra fa antsoin'Andriamanitra mihitsy isika mba hijoro vavolombelona ho azy eo anatrehan'ny hafa. Ary nanampy atsika ahatsapa ihany koa fa tombotsoana izany fahafahana milaza amin'ny hafa ny zavatra nataon'i Jesosy ho atsika izany. Ary indrindra ny mba hanapahantsika hevitra ka andehanantsika hanambara amin'ny hafa ny hasarobidin'i Jesosy eo amin'ny fiainantsika. Tadidy ve ilay hafatra nampitaina tamintsika? Manompo ny hafa isika rehefa milaza amin'izy ireny fa tena sarobidy amintsika tokoa Jesosy. Andeha isika nanapa-kevitra hizara ny soa sy ny tsara izay nataon'i Jesosy ho an'ny fiainantsika mba handraisana izy ireny ihany koa ny tombotsoan'ny fahasoavana. Izay ny lohahevitra ny anarantsika nandritry ny herinandro dia marary soa ho an'ny tanora rehetra. Amin'ny manaraka indray ary. Miaraba ny tanora an-tongotr'i rehetra indray ireo 12 taona sy 13 taona. Miaraba ny zoky ny ray aman-dreny ny zandry rehetra ihany koa natratra izao fotoana izao. Lesona fahasivy no ny anarantsika nandritry ny herinandro izay nitondra lohateny hoe volamena toy ny fitaratra, tena izy marina ka ny fizarana voalohany no ny rahantsika nianatra. Ny andinina tao tadiana dia izay hitantsika tao amin'ny Jakoba 3:7-20. Andeha ny rahantsika mamerina izany. Fa ny fahendrena izay avy any ambony dia madio aloha, ary tia fihavanana, mandefitra, mora lahatra, be famindrampo sy be voka-tsoa, tsy mianahanana me tsara velatsia. Nahita tantarana tovolahy anankiray isika tao anatin'ny fiarahantsika mianatra dia tsy izany fa ny tantaran'ny linga. Nisy amperora anankiray tany amin'ny faritra Azia Atsinanana tany. Ity amperora ity dia nifidy ny izay handimby azy, ka tsy ny zanany no notendreny mba handimby azy fa nifidy tamin'ireo tanora izay teo ambanin'ny fitantanana izy mba handimby azy, ka mba ahafahany mijery toetra ireo tanora izay teo ambanin'ny fitantanan'ireo
dia niantso ny tanora zazalahy rehetra izy tamin'ny fotoana anankiray, dia nanome voa anankiray ho an'ireto tanora zazalahy ireto, ka niteny izy hoe amin'ny heritaona toy izao dia eto aty amiko izay zava-maniry avoaka an'ireto voa ireto. Dia samy faly ny rehetra, samy nientanentana tao am-poniny tsirairay avy ka nandeha nody mba hamboly ny voa izay nozarain'ny mpanjaka. Dia samy nanondraka ny azy, samy mikarakara ny azy ny tsirairay avy. Dia rehefa nandeha ny fotoana tao anatin'ny tapa-bolana na 3 herinandro dia samy nanomboka niresaka ny tanora teo an-tanàna fa naniry ny voa izay nambolena, ary ny sasany dia efa nilaza fa efa avoavo ny voa izay nambolena. Ilinga kosa tamin'izay fotoana izay dia kivy sy ketraka satria tsy mba naniry ny azy ilay voa izay nambolena. Nanantona ihany ny taona iray izay nizaran'ny mpanjaka ilay izy, ary efa somebiseby ny tovolahy rehetra fa hitondra ilay voa izay nambolena ho eo anatrehan'ny mpanjaka. Dia kivy ilinga tamin'izay fotoana izay, ary niteny tamin'ny reniny izy fa tsy handeha hanatrika an'io fampiantsoana izay nataony amperora io satria tsy mba naniry ny voa izay nambolena. Kanefa ny reniny tamin'izay dia niteny hoe mandehana ihany dia ento ny vazy izay nambolenao ilay voa fa tsy maninona izany fa mandehana. Nandraiky narary ny kibon'ny linga tamin'izay fotoana izay rehefa nitondra ilay vazy tsy nisy ninona naniry izy dia rehefa tonga tao amin'ilay efitrano lehibe anankiray dia samy faly ny rehetra satria samy nanana voa, samy nanana hazo, samy nanana voankazo ho aseho ny mpanjaka ny rehetra tamin'ny fotoana io. Niafinafina kosa ilinga tamin'ny fotoana io satria tsy naniry ny voa izay namboleny. Dia niezaka nitapify tany ariana izy mba tsy ho hitan'ny amperora. Kanefa rehefa teo am-pitenenana ny amperora dia nilaza fa ny iray aminareo no ho amperora andimby azy amin'ny fotoana io, ary ho jereny hoe iza io olona izay asolo azy io, olo-marina izy io. Dia rehefa nijerijery teo ny amperora dia nanondro any linga. Tamin'izay dia tora-kovitra ilinga satria ho faty androany satria tsy mba naniry ilay voa izay nambolena. Dia rehefa natsoiny amperora izy dia nanontaniany amperora hoe iza moa ny anaranao ry tovolahy? Ilinga hoy izy sady tora-kovitra izy. Dia hoy ny amperora hoe izy no amperora vaovao andimby ahy. Gaga ny rehetra, ary ilinga ihany koa dia gaga tamin'izay fotoana izay. Dia nanohy ny teny ny amperora hoe izy no amperora izay isolo ahy satria izy dia olo-marina. Tamin'ny heritaona toy izao hoy ny amperora dia nomeko voa tsirairay avy ianareo. Ireny voa izay nomeko anareo ireny dia voa izay efa nampangotrahana, ka noho izany dia tsy haniry velively. Izy dia nahatoky satria ny anazy irery no tsy naniry ny voa izay namboleny. Teo dia gaga ny rehetra, ary faly dia faly ilinga tamin'izay fotoana izay satria izy no voafidy ho amperora isolo an'ity amperora izay nisy ity. Nanana toetra nahatoky ilinga ary tsy niova tamin'izany izy, na dia noeritreretiny hoe hahafaty azy ara izany. Isika ihany koa ry tanora mantoanto dia manana toetra maha izy azy sika. Zanak'Andriamanitra isika, nofidian'Andriamanitra isika, dia tokony haneho amin'ny fitenitsika, amin'ny fanaontsika, amin'ny fiainantsika manontolo ny mahazanak'Andriamanitra antsika. Tsy ho voavidin'ny vola na ho voatampotampon'ny zavatra hafa ka hiova ny toetrantsika, fa aoka aseho antsika mandrakariva eo amin'ny manodidina antsika, eo amin'ny mpiara-mianatra amintsika, eo amin'ny mpiara-monina amintsika, fa zanak'Andriamanitra isika, nofidian'Andriamanitra isika, ary manana ny maha izy azy manokana isika, dia aneho ny toetra mahazanak'Andriamanitra antsika. Mety eny amin'ny tambajotra serasera eny dia mety hoe hamitaka ny zavatra hitantsika eny. Indraindray tsy ny maha izy antsika no aseho antsika eny amin'ireny toe-javatra ireny, kanefa Andriamanitra dia maniry antsika indrindra mba ho ilay tena maha izy antsika marina no aseho antsika eo amin'ny manodidina antsika. Maninona moa ny atao hoe volamena toy ny fitaratra? Ny maha izy antsika marina. Ny volamena dia rehefa mbola ao anaty vovoka izy ireny mety hoe misy metaly hafa mifangaro aminy dia mety hoe tsy mamirapiratra. Kanefa rehefa mandalo afo ny volamena anankiray, rehefa ampandalovina ao anaty afo mivaivay izy ireny dia lasa mamirapiratra. Ary ny apôstôly Jaona dia nilaza fa any amin'ny fiainana mandrakizay dia ny lalana izay odiavintsika any dia volamena
toy ny fitaratra, izany hoe mamirapiratra tokoa ny volamena rehefa amin'ny ilana azy. Ka nitoetra antsika ry tanora mantoanto, ry tanora 13 taona sy 14 taona, dia ny irian'Andriamanitra amintsika dia ny anehoantsika ny tena famirapiratana marina ao anatintsika. Ilay tena toetra antsika amin'ny mahaizantsika no aseho antsika amin'ny hafa, tsy ny toetra ratsy, tsy ny toetra feno osika, fa ilay tena mahaizantsika marina, ilay toetra mamirapiratra amin'ny mahazanak'Andriamanitra antsika. Dia hoy ilay andinina ataontsika fitadidy teo hoe fa ny fahendrena izay avy any ambony dia madio aloha, tia fihavanana, mandevitra, mora lahatra, be famindrapo sy be voka-tsoa, ary tsy miana-anana mihatsara velatsia. Ilayntsika ry tanora mantoanto ny mangataka fahendrena avy amin'Andriamanitra mba hananantsika n'izany rehetra izay voalaza izany. Ilayntsika ny mangataka isan'andro amin'Andriamanitra, hanomezana antsika ny fanahy masina ka hanehoantsika ny mahaizantsika marina, hanehoantsika fa tena zanak'Andriamanitra tokoa isika. Dia mirary fampiarana tsara ary ho antsika rehetra, ka isika rehetra izao dia ho tahaka ny linga, aneo ny tena mahaizantsika marina, aneo toetra tsara eo anatrehan'ireo manodidina antsika, ireo mpiara-belona amintsika, ireo mpiara-mianatra amintsika, dia ilay toetra ny Kristy no aseho antsika amin'ireo manodidina antsika. Dia mirary soa indrindra ary dia andeha isika hiaina amin'izany mahazanak'Andriamanitra antsika izany. Dia ho amin'ny fiarahantsika mianatra manaraka indray izy, jerentsika ny tapany faharoa amin'izay volamena toy ny fitaratra izay. Veloma daholo ary. Mianatra eo tongotrao.